Alahady faharoa amby roapolo ny volana septambra faly mitsidika ny tompo antrano indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika ny araba ary asainam-panazantsika anaraka izany hatramin'ny farany baolina kitra sy ny rugby no resahantsika misimisy amin'ity ariva ity satria dia nandray lalao iraisam-pireneny Madagasikara teo amin'izay taranja baolina kitra izay eo ihany koa ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny taranja baolina lavalava izay tanterahana any Japon nanomboka ny zoma teo. Fa ao taranja baolina kitra avy hatrany efa any Cameroun ny ila tongotry ny Barea any Madagasikara taoriny ny fandresen'izy ireo ray ny ohatra andrareo Namibianina io tolakandro io tetsy mikanja be ny mamasina tany amin'ny minitra fanampiny fotoana fanampiny minitra fahatelo amby sivifolo no napiditra ny baolina tokana ny tondrany Barea ny Madagasikara ny fandreseny. Tsara toerana ny Barea ny Madagasikara amin'ny azona ny tapakila andehanana mitsanona 24 any Cameroun. Azo lazaina ny ila tongotry ny Barea dia efa any Cameroun amin'ny ity fifanintsanana ho an'ny tsanona ity. Resin'ny Barea tamin'ny satokana ray ny ohatra zareo Namibianina teo amin'ny lalao mandroso ho an'izay fifanintsanana ho an'ny tsanona izay tetsy mahamasina io tolakandro io. Baolina tafiditra isolofiny aina teo Rodin andry nirina fantatry ndretra amin'ny hoe besina no nahatafiditra ny baolina tokana ny voan'ny Barea mpandresy tetsy mahamasina tamin'ny fotoana fanampiny minitra fahatelo amby sivifolo. Tamin'ny akapobenina dia nandresy azy isika dia hita mbola betsaka ny lesoka, mbola tsy tafapetraka tsara ny rindram-panafihana ho an'ny Barea ka tsy dia nahazo baolina firy ireo loha larana. Teo amin'ny fidirana voalohany dia tsy mbola hita taratra mihitsy ny lalao napetraky ny Barea. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nametraka paikady vaovao ny mpanazatra Franklin nanafaingana ny lalao. Nanomboka teo amin'ny minitra faha-12 dia tsy nahavita nanafika firy intsony zareo Namibianina fa asaika niary tena fotsiny sisa. Totoafo any koa ny fanafihana ho an'ny Malagasy nanomboka teo. Tany amin'ny 10 minitra farany vao nanova mpilalao ny mpanazatra Franklin izay napiditra ny bezina larana faha-12 nahatafiditra ny baolina tokana ho an'ny Barea. Nirarazaraka ny karatra mavo tamin'ity lalao ity izay samy nahazo roa avy teo Odin sy Arnaud an'ny Barea ary Ivan Cambera sy Wareb Lary ho andry zareo Namibianina. Nazanona tsy izany dia manana ny lalao ihany koa ny zareo Namibianina ary afaka manohitra tsara ny Barea izy tamin'ity fihaonana tetsy mahamasina ity izay izy ireo no azo lazaina fa nifeny lalao teo amin'ny fidirana voalohany. Amin'ny faha-25 ny volana Oktobra 2024 indray ny lalao miverina amin'ity fifanintsanana ho an'ny tsanona ity hatreto aloha dia efa any Cameroun ny ila tongotry ny Barea amin'izany fifaninanana izany.